Azakazaka ambisikilety nitanterahana tamin'ity faran'ny herinandro ty ihany koa ny fidinany tompondakan'i Madagasikara teo amin'ny course contre la montre izany sy ny lavitrezaka 20 kilometra nitanterahana tamin'ny course contre la montre ary 70 kilometra kosa teo amin'ny lavitrezaka ry zareo avy any Antsirabe ny tena nisongadina tamin'ity fidinany tompondakan'i Madagasikara ity. Mpiazakazaka bisikileta miisa 70 no niatrika ny fidinany tompondakan'i Madagasikara eo amin'ity taranja ity izay nizara dingana roa ka omaly asabotsy ary dia ny 20 kilometatra eo amin'ny azakazaka ady amin'ny famataranandro no nitanterahana tetsy amin'ny bypass niainga tetsy Avoloha ary niodina teny Ambohimanambola. Likiparitra maromaro no nahatonga solitena tamin'ity fidinana ny tompondakan'i Madagasikara ity ka toy izao ary ny vokatra tamin'izany. Ho an'ny 20 kilometatra ady amin'ny famataranandro aloha dia nitana ny lalana voalohany Stéphane Lakas avy ao amin'ny club Nicolas rehefa navita izany tao anatin'ny 4 minitra 4 sekondra sy 5 pahazatony. Nitana ny larana faharoa kosa Jean de Dieu Rakotondraso na Iravotabia avy any Ambohidratrimo rehefa navita izany 4 minitra sy 2 sekondra ary 20 pahazatony. Ary ny larana fahatelo kosa dia Andria Fenomanana Niaina Zouzou avy any Antsirabe rehefa navita izany 4 minitra 15 sekondra sy 3 pahazatony. Nitoy androany ny faninanana ka ny azakazaka lavitrezaka kosa indray no nitanterahana androany 70 kilometatra izany. Tsy niova ny mpandray anjara fa dia nanodidina ny 70 teo ihany no niazo ny lalam-pirenena voalohany iny. Nanjaka ry zareo avy any Antsirabe tamin'ity azakazaka lavitrezaka ity satria lasan'izy ireo avokoa ny laharana roa voalohany. Andria Fenomanana Niaina Zouzou no nandrombaka ny laharana voalohany rehefa navita izany tao anatin'ny ora 4 sy 3 minitra. Mbola zareo avy any Antsirabe ihany koa no laharana faharoa tamin'ny alalan'ny Renambinina Roger rehefa navita izany 4 ora sy 4 sekondra sy 15 pahazatony. Ary ny laharana fahatelo dia Irakotoasimbola Celestin avy eo amin'ny Jirama kosa indray ora 4 sy 4 minitra sy 2 pahazatony. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanomanantena ny ekipa pirenena izay hiatrika ny lalaon'ny nosy ary safidianana izay mety andrafitra izany ekipa pirenena izany ity faninanana ity araka ny nambaran'ny filohan'ny federasionna Rela Jean-Claude. Zany hoe amin'izao moa tsika natotosan'ny championnat de Madagascar 2014 amin'ity taona ity androany ka nomboka androany moa zany ny contre la montre individuel zany hoe fainganam-pandeha zany ka ahitatsika an'ireo participation ligue maromaro zany amin'ny faritany rahantsika mahita eto amin'izao fotoana izao ka andalany manindra an'io. Ny mampiavaka kely ny amin'ity taona ity moa zany dia misy programme vaovao zany natao zany hoe ny grand prix de l'amitié zay tsy maintsy ho tanterahanay koa amin'ity taona ity. Io moa zany karazana hoe course mini derby 6 étapes izay entre samy gasy zany no mandray anjara amin'io koa moa zany ny satarana ijerevana an'ireo sélectionné zany handray anjara amin'ny Tour de Madagascar 2014. Aiza hoaiza fijerevana an'ireo relève kosa raha ao anatin'ny taranja tsy azakazaka amin'ny bisikilety koa. Amin'izao moa zany rahantsika mahita fa betsaka koa ireo tanora mandray anjara. Ao moa zao dia misy ankizy kely minime raika amin'ny 10 taona, telo amin'ny 10 taona sy ny junior moa zany dia efa misy catégorie d'âge zany efa andaminana amin'izay zavatra ka ataoko ngamba fa maromaro ireo tanora te handray anjara amin'izy io. Ny tenako moa zany dia maniry tokoa zany hoe mba hisiny ekipa maromaro amin'ny ligue satria rahantsika mahita fa raha ohatra ka tsy mahafeno ekipa ny ligue sarotrarotra no manana tompon-dako an'ireo tanora ka maniry zany ary mampirisika zany ireo ligue ireo mba hanomana ekipa tanora zany hoe junior na cadet zany fa kosa zany tsy ho anankiray na anankiroa fa mba iny ekipa zany isaky ny ligue dia azo malalaka kokoa zany ny championnat ho an'ireo zandry
fa am'izao moa zahay dia manentana ary motive zany ireo tanora zay mandeha anjara ary fa anisan'izay koa moa zany ny vehivavy koa moa zany dia ampirisihana koa zany am'izao fa miezaka izahay antoroborobo ny resaka hazakazaka bisikileta ho an'ny vehivavy. Président isan'ny tafiditra ao anatin'ny lalaon'ny nosy amin'ny taona 2024 ny taranjakazaka ny bisikileta aiza ho aiza ho anareo fédération na fiatrehana izay. Marina tokoa fa ny cyclisme moa zany tafiditra amin'ny jeu des îles zay ho ataon'ny La Réunion fonao avy. Zay fédération moa zany dia fa manomboka zany mitily mijery zany amin'ny alalan'ity championnat de Madagascar ity zany ireo tanora ireo mpiazakazaka zany mety ho ao anatin'ny équipe nationale ka aorinan'ity tour de championnat de Madagascar ity moa zany efa hanomboka ny anay zany ny fanomanana an'ireo mpiazakazaka ireo. Marina fa hitahita sortre ihany le izy fa tsara mihitsy zany hoe isin'ity championnat ity zany hafana satria mety tsy fantatritsika ny misy tanora erotrerona ataontsika hoe mivoatra ka izay zavatra no ijerevanay azy ka amin'ireo zany zahay no amin'ny compétition atao io zany no ijerevanay hoe izy ny mpiazakazaka olona nina ao amin'ny équipe nationale. Isan'ny nandray anjara tamin'ity faninanana ity ihany koa ny sokajy zazavavy izay 70 kilometatra kosa ny azy ireo ka mbola zareo avy any Antsirabe ihany no nandrombaka ny laharana voalohany tamin'ny alalan'ny Ramampianatra safidy adiny 3 sy 4 minitra. Laharana faharoa i Razafy Mboangy Irina avy any Toliary rehefa nahavita izany 3 ora sy 4 minitra ary Ratefison Miarantsoa avy any Antsirabe kosa no laharana fahatelo 3 sy 14 minitra no namitany Ratefison Miarantsoa izany 70 kilometatra izany.